Mitoy ihany koa ilay lalao safidy mpandresy manerana ny Madagasikara izay karakarain'ny Airtel ka tsara vintana misa roa indray no tolorana loka tamin'ity androany ity izay samy nahazo ray tapitrisa ariary avy. Fanadihadiana erahana amin'ny mbola tiana Rivesan sy Norbert Kotomalala. Taoriny ny fisarihana indromisesy ny volana Desambra sy ny volana Janoary ity dia tsara vitana miisa roa indray notoloran'ny Airtel iray tapitrisa ariary avy tamin'ilay lalao safidin'ny mpandresy. Itolakandro io notanterahana tetsy amin'ny foben'ny Airtel Korondrano ny fanolorana ny loka maneho ny fihetseham-pony ary ireo tsara vitana. Airtel Money zany dia nisy tirage moa zany dia tafiditra. Manao ahoana ny fahitanao an'ilay lalao? Tena mahafinaritra ilay izy, tena irahina hoe tohitohitohina zany izy tena mahafinaritra sady mahafaka fahasalamana zany izy no tena anaovako an'ilay izy. Sady ohatray karazana sécurité koa zany resaka vola zany izy dia hitako hoe tena tsara ilay izy. Mbola indray anjara ve ianao amin'ilay lalao goavana? Tena mbola mifanaova tiako be izy. Mbola mity kosa ny lalao safidin'ny mpandresy koa fiarakodia sy motoskotera no loka goavana miandry izay ho mpandresy. Loka goavana zany fiara roa amin'ny 15 volana Janoary zao no tapitra ny lalao. Tsotra be ho an'ny pré-pays dia mampiasa Airtel, zany hoe na manao antso ianao na manao SMS na manao internet. Rehefa tratranao ny tanjona dia tafiditra ao anatin'ny numéro sariany ianao. En post-pay afaka mampiasa ihany koa ny Airtel Money ny mpanjifa Airtel rehetra dia rehefa mampiasa indroa Airtel Money dia efa tafiditra ihany koa anatin'ny hosariana. Amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Janoary ho avy izao ny fisarihana ity loka goavana amin'ny lalao safidy mpandresy ity.